Manodidina ny 5 tapitrisa anisan'ireo malagasy mijaly ara-tsakafo raha toa ka 2 miliara eo zany sy maneran-tany. Io ny fantatra nandritra ny lanonana fankalazana ny andro raisam-pirenena momba ny sakafo na ny JMA izay nitotsaina tetsy amin'ny komina ambanivohitra talata maty. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ankalazaina amin'izao fotoana zao ihany koa ity lanonana ity. Manome lanja betsaka an'izany etsika zany ny ministera fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra. Amin'ity tao ity araka ny voalazana teo dia atokana manokana amin'ny hoe sady miaro ny tontolo fomba famokarana sakafo nefa indrindra tsy piako manokana dia hoe miainga avy amin'ny famokarana isam-pianakaviana na ny jony zany na ny fiompiana na ny fambolena. Velom-panontaniana ny maro hoe vita ve zany. Izay indrindra no anairan'ny tale général ny FAO sy anairan'ny tompona andraikitra rehetra-tany ny mpitarika mitondra fanjakana ny teknisianina ary fianakaviana tsirairay avy sy ireo vondron'olona mamokatra hoe tsy azo atao ambanin-javatra ary tsy maintsy omena lanjany manokana ny famokarana isam-pianakaviana amin'ity taona ity fanomboana azy fa itoy mandritra ny taona maro. Ka izay no toleko manokana amin'ireo tantsaha mpamokatra mpamboly mpiompy. Ianareo fianakaviana tsirairay avy, ianareo tantsaha mpamokatra tsirairay avy no iankina ny fahavitantena ara-tsakafo ary indrindra ny fanjarian-tsakafo. Tsy mitsahatra mampiroborobo ny fiarina ara-tsakafo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampiroboroboana nisy ambanivohitra. Napetraka ity ministera ity ola ara-pahamiana tokoa ny fametrahana ny paikady politika ahafahan'ny firenena hamahatratra izany tanjona zany.